Ireo ihany zay bakeo. Ireo ihany zay bakeo. Masalala zay tompoka azafady. Ireo ihany zay bakeo. Masalala zay. Mahoana ndray inona lamo fa inona no problème zany. Inona lamina zany. Tsisy resaka izy zao. Tsika inona lamina zany inona resaka izy zao kwa. Préfet io manolotra io. Inona lamina zany inona. Anatra voninkazo préfet aza bahanana zay ma inona no laminanareo inona no laminareo inona no laminareo faly miraba sy mitafatafa amitsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy araka hitatsika vaovao hitatsika amin'ny alalan'ny vidéo zao tena mampalahelo ny ainan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa indrindrindrindra hitatsika zao a misy olon-dehibe nataontsika fa dadabe fa papa efa ray aman-dreny efa zoky olona handeha hanatitra flera dia ataony reto tondra fanjakana zay tariny reto tany filamenana na mahazo baiko reto hitatsika manko fa zao a 30 May 2070 sy 700 zay a fahatsiarovana ireo mahery fo tsika malagasy ny taky ny zony ka noferana ho 20 ny isan'ireo mpikampana ao anatin'ny hetsika 270 natrika ny voninkazo noferana ho 20 ny isan'ireo mpikambana anatin'ny hetsika 270 zay nanatitra voninkazo androany teny amin'ny kianjan'ny 13 May teny Analakely manko ho fahatsiarovany fa 3 taona nitolona 30 May 2070 na 13 May 1972 raha toa ka manodidina ny 80 ny isan'izy ireo teny an-toerana tranga izay manitsakitsaka sy mampihemitra ny fahalalana maneho hevitra eto amintsika hoy ireto farany ankilany nodidiny tany filaminana ka tsy afaka nidiran'olotsotra teo anoloan'ny lapan'ny tanàna hitatsika amin'ny alalan'ny sary zao mampametram-panontaniana zany ho antsika rehetrarehetra satria zao ve natao mpitondra fandrakana olona reo ne efa nahazo alalana tamin'ny préfet dia mbola sakasakana reto tany filaminana reto ohatrany hoe tsy manana ataontsika ray aman-dreny zoky olona na dadabe ve re olona reto ka zay tsy hitan'zareo olona ataontsika hoe mijoro amin'ny tsy fetezana na mahatsiaro zay tolona zay zareo ne sy tanatitra voninkazo fotsiny tsy degré fa hanitarika olona reo zareo fa zokizoky olona foana dia zareo reto miezaka manazava maniny mba ohatrany ahoana marina hoe baiko zany ka tsy ahatsapa ve hoe nareo hoe eto no mety eto ihany koa no tsy mety raha tsika malala manko raha tsika mahita amin'izao resaka tsy fandriam-pahalemana etseroa zao von'olona etseroa tsy lavitra eo Analakely ataontsika hoe 67 hectara raha famononana ny Raisa eo ihany koa ny Trisa zanaky ny artiste mpanakanto fandrama iny voatsela koa nisy faty ohatran'iny amin'izao indrany ihany koa misy fatin'olona etseroa zazakely io tsy hoe vonona ohatr'izao fotsiny fa mbola olana aiza moa nareo iza ty association fitisa association rehetrarehetra vadin'ny filopirenana Andradjoela zay miaro ny zaza tsy ampitaona eo ny fanolanana sy famonona feno bibina tsy voatanisana association fikambananareo tsy mitsangana tsy mijoro izay manko nataon'ny fitondram-pandrakana ty rehefa misy zavatra ohatran'izao fa hafatesana vaovao mafana resaka sécurité ohatra zao tsy asiry zareo sira modifanina zareo tsy asiry zareo resaka itsero fa ilaozany zareo mandeha manao zavatra hafa mizara vary sy mandeha hanao hoe conseil des ministres any atoliara sy ny sisa tsy voatanisa zany reto mpisolelaka sy mpinono na mpiaran'ny filopirenana Andradjoela to manko rehefa hita misy tranga ohatran'izany tsy mba handrenesam-peo zareo hitanareo ne fijalian'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amresaky tsy fandriam-pahalemana ty dia manerany Madagasikara manontolo fa indrindrindra tanan-dehibe ihany koa amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ohatran'izao ary zay ihany koa nahatonga ny artiste mpanakanto Rosy Paul Bert ny teny hoe tena maharombotra sy mampalahelo
ary fiaina hapepiana hoy Rosy am'izao fotoana izao ny iainan'ny vahoaka malagasy manahirana ny mitantana ny vaovao tian'ny zaraina eto amin'ny Facebook vao eo ny zara fety amandanona manao piby ho an'ny événement fialamboly dia izao tsena ny tranga famononjaza maharomtra ary tena mampalahelo ary barbarina mihitsy ve atsika ty sa hoe ahoana maro ny tena ambara fa feno ny fohoiny Paul Bert Rosy raha sy manana zay tao amin'ny pejiny aleo aloha hakarekilina kely fa izao fotsiny efa nisy feo henjana ve avy amin'izay tokony handray fitenena amin'izao zavatoza amatambo izao sa avela ho fait divers fotsiny le izy hotrany tady hibanilize ireo fomba fanao barbar isika izay maty fa aza misy mitodika any ina revity tsy voasambana nefa ny makazaza varira ny nanala ny masony ary roy izay ny teny maty tany amin'ny 67 hectares hitantsika moa tamin'ny 60 hectares tia zaza tsy ampitaona atao famonona feno ampipina mba matahorana Andriamanitra nama ho hiatrano manko ny nambarany Rosy Paul Bert zay hitantsika manko ny vaovao tsy fandriampahalemana etsero amin'izao fotoana izao fa ilozany reto fandrakana reto manao sinema manadrapadrapa vahoaka mizara vary menaka izay amba afary zareo hanadinona ny zava-misy marina iainany firenena izao ary hitantsika ihany koa manko amin'izao fotoana izao zareo handeha ivorivory indray andany volam-panjakana any Toliara na ino manareo raha ohatra hoe mandeha katikati na mandeha tôbily hitanareo mandeha fiara hitanareo mihitsy fa fasarotany lalana makany tanà mandeha Toliara na Toliara tanà efa tsika eto miverimberitsika ny zavatra fijaliana vahoaka malagasy io lalana RNC io nanareo hanokatra base Toliara na inona io RNC io jereo to place fa tena mijaly mihitsy ny vahoaka any amin'ny fotony ka zareo manko mandeha avion mandany volam-panjakana fandania mbola panjakana ho nataotsika hoe février zay fa satria tsy izao ve natao hoe décentralisation tsy décentralisation zao fandaniam-bola moapapana ho an'ny fandaniam-bola vahoaka malagasy zay ka araka tenentsika teo tamin'ny voalohany teny fampidirana teo andamako jery tsika ny fanokevitra zay natao ireto na hoe tsy fanokevitra manko fa fitondrana voninkazo fahatsiarovana ho an'ny mahery fo tamin'ny 2.7 izay fa azadino hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny miabanao ny manao zay na manao commentaire fa atsika matsaratsara zavatra zay fa fiainana nany vahoaka malagasy ankehitriny dia mampalahelo dadabe ve zala reto dia sakasakanareo ohatran'io dadabe nareo ne izy ireo olona tsy handeha hanao korontana hanonga mpanjakana mampalahelo ary tena mitsangana atsika vahoaka malagasy sasatra manentana atsika fa fotoanan'izao koa ity zay le vidéo ao arahantsika izany fanokevitra natao zareo miaraka amin'ny mpitandro filaminana izay Reo yan sai bakeu. Reo yan sai bakeu. Masalah situ kasafat. Reo yan ye sai Asafat. Masalah sai mauna nje yin no lam sa yin problem zane. Sita ko yin no lam no zane. Sisi sa kain so. Lutang tasuk. Sita ko yin no lam no zane yin no na kain so kwa. Preseio, you manuatu. Yin no lam no zane yin. Anata Salah ya ke prese. Ke prese lo. Prese lo. Ada bana na saya. Kamu yin no lam na ru. Yin no lam na ru. Eva pulo da. Yin no lam na ru. Yin no lam na ru. Kalau kasih tu tamu lo. Lo pano kasih. Kita no putih ni macam ni macam tu putih. Saya ini dia tu saya lagi pandang mina na tu pada. Ini dia rawat. Sisi sa kain kawan. Presel le piano. Yin
Inona ny problema tsy fanalavitsika alohatsika mpanajana tsy fanalavitsika tsy 1 kilometra anao alamitsika hoe kareo zay fa aza fampanao elamo Allô Saïd, allô Saïd, allô Saïd, allô Saïd. Ulla stelza tu matte to. Ada lemu, macam tu fungsinya. Allô Saïd. nareo ane tsika problema ina problema